mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahamaravatsika tsirairay avindray tsy ty alahady faharoa ny volana jolay ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola tratra izao fotoana manokana izao indray ianarantsika ny ten'Andriamanitra. Tonga amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika kanefa mialohan'izany dia vavakizay. Ry Andriamanitra tsara indrindra izay an-danitra mbola faly izay mbola miantso ny alanao amin'ity anio ity. Misaotra anao Tompo mbola manome tombontsoana ho anay fa ny mandinika ny teninao. Mangataka aminao zay mba hamindra fo aminay ary koa mba amboly zavatsoa ao am-ponay anenao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe voafidy sy ekena ao amin'ny Kristy. Voafidy sy ekena ao amin'ny Kristy. Lesona faharoa isika izao izay mitondra lohateny hoe ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka ao amin'ny Kristy. Aventsika ny tsy anjery eo amin'ny Efesiana 1:7 manao hoe isaorana Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Amen. Fahita ao amin'ny taratasy fisaorana ny filazalazana momba ny fanomezana voaray. Lisitra lava momba n'izany fanomezana izany no ataon'i Paoly ao amin'ny Efesiana 1:7-5:12. Sady misaotra an'Andriamanitra izy noho ny filazantsara sy ireo fitahiana miaraka aminy. Mideran'Andriamanitra i Paoly noho ny nitahiany antsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ozy izy. Ny filaza amin'ny fahara-panahy ny fitahiana dia midika fa avy amin'ny fanahy izany. Ka mampitodika antsika any amin'ny famaranan'i Paoly ny tsodrany izay mankalaza ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainan'ny mpino. Mirakitra teny mampahery momba ny fahitan'Andriamanitra antsika ao amin'ny Kristy ny Efesiana. Talohan'ny naharinan'izao tontolo izao no efa nifidy antsika tao amin'ny Kristy Andriamanitra ary nanapa-kevitra izy fa ho masina sy tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Ho zanaka lahy sy zanaka vavy noho ny famoronana sy ny fanavotana ao amin'ny Kristy hatramin'ny niposahan'ny masoandro voalohana ny drafitra dia ny mba hanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Raha fitinina dia fikasan'Andriamanitra ny avoavonjy antsika. Raha very zany sika dia safiditsika feno fahotana ihany no antony. Misy andian-teny manao hoe any an-danitra no eny amin'ny rivotra na eny amin'ny faritra ny lanitra ao amin'ny Efesiana. Inona moa zany ny hevitra io andian-teny io? Dia io ny nampiasany azy akoho dia asaiko ianao hamaky an'izany amin'ny Efesiana 1:1, 2:2 sy ny 2:7 dia ampitaha ao ireo amin'ilay hoe any an-danitra. Ao amin'ny Efesiana ireo andian-teny ireo dia manondro ny lanitra ho fonenan'Andriamanitra sy toerana misy an'ireo fahefana ara-panahy ihany koa ary ny toerana hanandratana ny Kristy eo amin'ny tanàna ankavanana iray. Azo mipino ale io toerana io ankehitriny amin'ny mahatoerana andraisana an'ireo fitahiana ara-panahy ao amin'ny Kristy. Na dia toerana na dia tonga toeram-pitahiana ho an'ny mpino aza nefa ny amin'ny faritra ny lanitra dia mbola io koa ny toerana iadiana amin'ny herin'ny ratsy izay manohitra ny fitondran'i Kristy.
saintsainy mandrakariva ny Efesiana toko voalohany andiny faefatra zay milaza fa efa voafidy tao amin'ny Kristy isika. Ozy izy hoe fony tsy mbola ary ny fanoretana an'izao tontolo zao. De efa fatany ianao. Noho izany de aoka isika tsy hanany amin'io avy. Aoka isika ametraka ny fomba fisainantsika, ny faniriantsika mihoatra lavitra noho ny fiainan'izao fiainan'izao. Aoka isika hanana toe-tsaina toe-tsain'ny mpandresy ihany koa zay mibanjina zavatra maharitra fa tsy amin'ny zavatra zay mandalo ihany koa amin'ity tany ity. Ka ny iriko indrindra amintsika de mba hanana ny faniriana indrindra ho amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, ny fitiavany sy ny fankahirezany hatrany. Amen. Afaka saotra anao zay reraina tsara indrindra fa nomenao zany lesona zany anio. Saotra anao ihany koa zay mampatsiahy anay ny zavatra tokony horenan'ny fonay sy ny fisainanay ary ny dodian'ny fijerinay de eo aminao. Ngataka aminao izahay mba hanilo-tsaina anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba ho amin'ny famonjem-panahy tokoa ane ho amin'ny fitaizaina ra-panary mba handroso ampinoana aminao ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.